Fa ao ankatoko ny fankalazana ny fetin'ny Paka tanteraka isika amin'izao fotoana izao somary ho lavalava tokoa moa ity farany herinandro ity ary eo ihany koa ireo hetsika samihafa izay mifandraika amin'izay hisongadina ao anatin'izay faraparany herinandro izay isan'izay indrindra raha moa ny Paka Ambohimanga izay karakarain'ny Arapprod and Events ary izay indrindra izay trano toeram-pamokarana izay indrindra moa zany no trano mpamokatra izay indrindra no vahintsika amin'izao alina izao dia tsy izay fa i Madame Zou dia faly miarabanao Madame Zou tonga soa eto amin'ny fampahalalam-baovao. Eo dia miarabanao indray tsina dia arapana ihany koa sika rehetra izay manaraka ny fampahalalam-baovao amin'izao takarivo izao. Tsara patsahivina hatrany aloha hoe hanomboka roviana moa ity Paka Ambohimanga ity aiza ho aiza eo Ambohimanga ny toerana natanterahana azy io. Ie dia efa tsisy vina amintsika angamba ny Paka Ambohimanga fa betsaka ny dokam-barotra nandeha rehetrarehetra dia manomboka amin'ny asabotsy iray andro sisa dia tonga izay fotoan'izay asabotsy amin'ny sivy ora maraina dia efa hanomboka ny fetintsika rehetrarehetra dia tsy farantsika raha tsy amin'ny alatsinainy tolakandro mba tsy terenaka hoe harivariva vao misaraka eny dia toerana vohitra paradisa alohany atongavana ny rova dia misy fivoriana kely zay eo amin'ny gauche efa misy torolalana maromaro eny dia mino fa tsisy overitsika rehetra fa vohitra paradisa toerana vaovao anankiray mahafinaritra be fa dia tongava daholo. Efa akaikikaiky ihany izay fotoana izay sabotsy ary somary andro maromaro ihany no anatanterana sy lavalava ihany aiza ho aiza ny fipetrapetrahan'ny zavatra rehetra amin'izao fotoana izao somary sarotsarotra ihany. Tsy mora tena tsy mora mihitsy no manao zavatra raha antsika malala fa efa tena eo am-panomanana tanteraka ny ekipa rehetrarehetra mbola tena misy ary mbola ny aterana amin'izao fotoana izao dia zay telo andro izy tsika teo lavalava izahantsika ny hanomezana fahafahapo ny tsiraray na ny tanora na ny antitra na ny ankizy majinika dia azo mitandrify ny daholo. Anahoana moa zany ny endrika izay hoe hetsika Paka Ambohimanga izay mandritra an'izay telo andro isin'izay inona avy ny zavatra ho hitan'ny sabotsy ny lahady ny latsinainy ary inona ihany koa moa no mampiavaka n'ity hetsika hoe Paka Ambohimanga ity. No fitipitiantsika vetivety angambany ny asabotsy dia hanomboka amin'ny folo maraina ny hetsika ny scooter sur terre nanomboka azy ny adina koa ihany koa dia ny discothèque ho an'ny tanora dia avy eo hiakatra antsehatra amintsika ry zareo Marion Gradskais Langy Gasta dia ny tena ampiavaka ho an'ny sabotsy manokana ny afondasy kabare afondasy iarahana amin'ny randratelo sy zandrigasy dia mitondra ny discothèque rehefa avy eo. Lahady kosa dia Ramilsona Bezigiara no anokatra ny sehatra ao Ambohimanga dia avy eo anaraka azy ny cirque zareo Saint-Martin Circus dia avy eo iambondrona iny moa zany tena tenentsika foana hoe tongava daholo izay mbola tsy tonga tany amin'ny Palais des Sports tsy izay tsy tafiditra dia tsy liva ny mamahana azy dia latsinainy kosa tsika hiaraka amin'ny momota ho an'ny ankizy kely ihany koa miaraka amin'ilay cirque teo dia avy eo Samuela dia Njakatsina dia tsy adino ny activité rehetrarehetra izay tena mampiavaka araka ny fanontanianao teo loto géant antsika vao ahita an'izay hoe loto géant izay dia misy koa ny piscine hoeto daholo ny maillot antsika dia misy tir à l'arc any dia ho antsika petit poker misy koa poker any izany hoe lalaontsika ikorantsika fianakaviana moa mitaritina satria fitsangatsanganana ihany koa natao any pique-nique géant. Manahoana ny lafin'ny fandaminana manokana ao anatin'izay hoe telo andro izay raha ohatra zany ho any manomboka ny sabotsy lahady hijanonany manahoana ny lafin'ny fandaminana manokana amin'ny hoe fatoriana ny fandrindrana rehetra ao anatin'izay. Marina mihitsy zay zahay efa nanomana tanty Tsinasoa misy tanty eo ho an'ireo izay tsy manana fa mila miazakazaka tsika fa mety tsy aharaka fa zany akory tsy manakana antsika rehetrarehetra hitondra zahay raha tena mampirisika mihitsy hoe mitondra tanty fa hanao filasintsika feu de camp ho an'ny rehetrarehetra dia mba milasy ihany koa mba tsy ny skoterery no milasy fa tsika rehetrarehetra mba manana hoana re zany tena koa hoe filinina vaovao indray angamba. Manahoana kosa momba ny vidim-pidirana verimberitsika ihany verimberinay moa zany 5,000 ariary monja mandritra izay telo andro izay satria tsinay zany tsika rehetra mba hoe tonga sabotsy dia tsy misaraka tsika raha tsy latsinainy mirary dia mirary ny vidim-pidirana fa dia tongava daholo. Fanamarina kely fotsiny hoe ireo izay hoe hoany manomboka sabotsy izay mety mipetraka ihany ny fanontaniana hoe ahoana moa zany mikasika ny sakafo
io efa misy tandy maromaro ao miandry atsika ho afapotsika amin'ny resaka sakafo ho amin'ny zava-pisotro efa mitsangatsanganao dolo izy rehetrarehetra fa tonga avy fa na izany ara tsy manakana antsika koa hitondra satria piknika ny resahana mety sao dia tsy metimety amintsika ny any ohatra fa za mino fa ety daholo fa na izany ara dia samy mitondra raha ohatra ka zay mahafinaritra atsika tsy manakana n'izany akory ina koa sara ny afatra fanentanana marana antsika ny resadresaka madamoso eny amarana anazy angambany dia pakapefi anytiry zareo saingy nitoerana fotsiny miova lasa ny ambomanga ny zavatra rehetrarehetra natao anatiny tsisy miova fanatsarana be deaibe nataonay ka dia manentana atsika mba ho tonga maro eny tsy hanenenanareo ny fahatongavana eny sady nitoerana vaovao tsy lavitra 20 kilometatra monja ny taxi be zany hoe fiara fitaterana tonga eo atapon'le tanàna mihitsy ny lalana malalaka faza matahotra resaka embouteillage efa nalamina momba an'izany fa dia tongava daholo tsika rehetrarehetra dia misaotra indrindra anareo eo amin'ny araprod 2026 dia manao sotra tsika koa nandray